Inona avy ireo tombontsoa mety ho azo avy amin'ny faharetana mivavaka? Anasako anao indray ny hamaly an'izany fanontaniana izany ao tamin'ity fandarana universe anio ity. Falitafaraka aminao anio ary tena tian'Andriamanitra mihitsy isika hanana toetra anankiray ao anatin'ny fivavahana mba hivoy an'izay ao amin'ny fiainantsika. Andinika an'izay zanatohevitra izay ihany isika fa andao aloha hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao ny amin'ny fitantananao, fombanao, mbola omenao lesona maro samihafa izahay mahakasika ny fivavahana. Ampio izay hiainan'izany rehefa azonay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka iainana, izay aloha ilay lohavi-dehibe rahako aminao ao anatin'ity fotoana irahantsika ity indray. Iainana ve ny fivavahana? Ary inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny hoe faharetana mivavaka? Mety hoe voafetra ny faharetantsika, hoe eto katreto ihany no mivavaka fa rehefa tsy izay dia izaho tsy hanao intsony. Fa ilayntsika izany hoe maharitra amin'ny fivavahana. Ny fiainantsika tsy avy mandalo fiekana lehibe, misy ny hoe nangata-javatra tsy tanteraka, misy ny hoe mangata-javatra dia ela be vao mivaly. Fa izao tian'Andriamanitra hiankina amin'ny bebe kokoa zasy ianao amin'izay fotoana izay, ary izay ny tanjona nitondran'Andriamanitra antsika hoe mahatoky azy amin'ny fivavahana. Andinika kely ny tantaran'ny Hana isika, izay vadina lehilahy anankiray nampirafy, dia Elikana zany. Ny olan'ity vehivavy ity moa dia ilay hoe tsy fananananaka izay tena nitondra tebiteby fangirifirina fa fambaraka sy zavatra maro samihafa izay ataontsika hoe miiba na negatif ao isika teo amin'ny fiainany. Levilevy izao, natao tsinotsinona izy, noho izay hoe fahamombana izay, nambaniana mihitsy izy zany. Ary nandeha ny taona dia nialalina hatrany hatrany izay fahatsapany izay hoe tena afa-baraka ahy, tsisy ilana amin'ny fiarahamonina. Tsisy hoe mpitsabo nahasitra anazy tamin'izany fotoana ka hoe hiverina afaka miteraka. Fa izao natoky an'Andriamanitra ity vehivavy ity, ary nampitomboiny isan-taona ny vavaka, izany hoe naharitra izy, nangataka tamin'Andriamanitra, niampy fitalahoana ny ranomaso izany faharetana izany. Lesona lehibe anankiray mahafinaritra. Inona ny tombontsoa azo avy amin'ny faharetana ho isika? Dia hoe omen'Andriamanitra araka ny sitrapony ny valin'izay angatahantsika. Na tsy ary tena omanirery ihany tao amin'ny fotoana ny iainany, satria tsisy nizaniza momba azy fa fanilikilika izy. Ny vadiny nahatakatra ny izay zavatra izay kanefa tsy tena nahazo lalina ny tena fijaliana izany satria tsy niainan'izay fijaliana izay. Tia an'Andriamanitra ity vehivavy ity ary tia azy koa Andriamanitra. Izay koa no tokony ho tsapantsika fa tena tiantsika Andriamanitra, fa tsy hoe matotsy mivaly ny vavaka anankiray dia tsy tia Andriamanitra na matoa ela be dia halan'Andriamanitra tsia. Tsy mahafoy antsika ary tsy manadina antsika izany Andriamanitra raha araka ity tantara izay ao amin'ny Samuel voalohany toko voalohany anasako anao amin'ny fotoana malalaka ananao dia vakio manontolo anie izy io. Tsy nampanalavitra ny ana tamin'Andriamanitra mihitsy anefa izay tsy fahazoana valim-bavaka vetivety izay, fa tena vao mainka nampanakaiky azy tamin'Andriamanitra, angataka ary mangataka mihitsy izy mankany amin'ny tempolo, mankany amin'ny taberna kely mba hangataka amin'Andriamanitra n'izay antom-bavaka manokana amin'ny fiainan'izay. Manokana mihitsy io fangatahana io, ary rehefa tena diniantsika ilay izy dia tsy hoe Andriamanitra tsy namaly ny fivavahany tamin'ny voalohany izany dia hoe tsy mety amin'Andriamanitra ilay izy. Fa izao kosa ihany aloha naharitra tamin'ny finoana fa anatanteraka an'izay Andriamanitra, tsy nisy vahaolana fa tsy izay no hitany ihany, ary namaly ny fivavahana anie Andriamanitra rehefa avy eo tamin'ny fotoana mety indrindra ary araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andao hitadidy an'izay isika fa mamaly vavaka Andriamanitra amin'ny fotoana mety indrindra ary araka ny sitrapony. Tonga ilay valim-bavaka rehefa naharitra ihany. Samuela no anaran'ilay zaza, no henon'Andriamanitra izany ny fangatahany. Ary ity zanaky Hana ity dia anisan'ny iray amin'ireo mpaminany lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Hitantsika izany tantara izany. Izany hoe isika izany mieritreritra hoe tombontsoa ho ahy, tombontsoa ho an'ny ankonako no angatahako, fa Andriamanitra kosa
tsy izay ny tena fikasan'Andriamanitra hitany fa mahasoa antsika fa ny fangatana nataony ana teto dia nisy fiantraikany mandrakizay tamin'ny tantarany vahoaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely zany a ity hoe mpaminany lehibe teo amin'ny zanak'Israely a no navoaka n'ilay hoe fangatahana valin'ilay fangataham-bavaka. Mila tsaroantsika mandraikariva zany fa tsy le eritreritrintsika iny ihany no amalian'Andriamanitra ny fivavahana ataontsika fa lehibe lavitra noho izay aza no amalian'Andriamanitra ny fivavahana ataontsika ary lehibe lavitra noho izay koa ny fahitan'Andriamanitra ny zavatra iseho manaraka. Mila mandeha eo anatrehan'Andriamanitra antsika amin'ny vavaka manana fahasahiana masina ary mahafaly azy ny mahamaly an'ireny vavaka manana fahasahiana masina ireny, fahasahiana masina fa tsy fahasahiana izay sahasaha foana na sahasaha ratsy io isika. Tao anatin'izay kosa nefa dia nihery tanteraka ihana nangataka tamin'Andriamanitra ary natoky an'Andriamanitra tanteraka izy a fa Andriamanitra ihany a no manana ny hevitra heverany. Andriamanitra manana ny hevitra heverina antsika fa mampirisika antsika kosa eo amin'ny Kolosiana 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mareta amin'ny fivavahana. Andeha aharitra amin'ny fivavahana sasy ianao fa tombontsoa lehibe valian'Andriamanitra tsy araka izay fisainantsika ny fivavahana miaraka amin'ny faharetana hivavaka isika. Tompo, ampio izay hanana faharetana rehefa mifandray am-bavaka aminao, rehefa mangataka zavatra aminao fa hahatsapana sy hahalalana ny tena fitiavanao sy ny fitokisana aminao koa zany. Ary ianao no ampahiry anay satria ny fiheveranay tsy mitovy amin'ny fihevitrao ny zavatra angatahanay. Ka ampahiry anay ianao anatin'izany dia hombanay hatrany amin'ireo vavaka izay mety tsy mivaly aingana mba hatanjaka izay ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen.